Mahatsikaritra ny antoko tambatra izay tarindreo Petra Kotoneny PDS ny tanànan'ny Fianaratsoa fa mitady voana ny tolona izay efa natomboka tamin'ny taona 2024. Ankoatr'izay dia nitondra sosokevitra ihany koa ity antoko politika ity mahakasika ireo teboka maromaro ifantohan'ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Ny antso filohan'ny tetezamita Andriamatoa Rajoelina ny filohan'ny antoko tambatra Andriamatoa Rakotonena Pety ny amin'ny tokony hamondronany ireo hery politika nandray anjara tamin'ny tolona ho an'ny fanovana. Izany no atao satria natsikaritra ny antoko tambatra fa mihamiletsy ankehitriny ny tolona ho amin'ny fanovana. Tsy nanafina ny ahiahiny tokoa ny atoko raha niona tamin'ny mpanao gazety io maraina io tetsy amin'ny hôtel Lanosy. Zay anisan'ny olana lehibe zany hoe saraka ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Haka noho ireo zavatra toatoa petatoko ireo dia ny hevitra mirona amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny hevitra mandeha dia hoe rehefa vita ny fifidianana dia ohatra mieritreritra asika fa ho avy mpanabisa handroso atsika. Zay ny zava-misy. Kanefa ny fahatanay tambatra anazy raha izao processus andianatsika zao mandeha amin'ny fifidianana zao dia milaza zay miahainay fa tsy ho tanteraka ny tena samy. Fanokan'ny antoko tambatra ihany koa ny fiankinan'ny malagasy be loatra amin'ny vondrona iraisam-pirenena eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tsy ahafahana manana solombavambahoaka manana maizy azy kosa ny anaovana fifidianana solombavambahoaka ao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena. Mikasika ny toetra raha-pirenena dia nilaza ny tambatra fa tokony ao aorian'ny fifidianana Andriamatoa Ravalomanana Marika no miverina. Mikasika ny famelan-keloka kosa dia tokony fanapahan-kevitra politika no anaovana azy fa tsy ara-pitsarana ho hiatrany ny tambatra.